LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Nisy eo matetika tato ato ny tandrevaka ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany eto amintsika na andrenivohitra izany na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Takon'izy ireny matetika niezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany manao ny asany araka ny tokony ho izy sy izay tena nanirahana azy. Omafy ny fiatraikany ity fahatapahany herinaratra lava reny ity eo amin'ny lafiny toe-karena afaka volana vitsy hoy ny faneho-kevitry ny pahy toe-karena. Maro ireo orinasa efa mampiana ny famokarana sy mandroaka piasa ary ireo ambiny tsy mahavidy solika mandritra ny fotoana maharitra. Tranga izay ahina hiteraka korontana tsy ampozina araka ny tatitra efa navoaka ny FMI. Tsy mbola voaraitra amin'ny androany ilay 403 alina ariary nampanatenain'ny fanjakana fa omena ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy. Io voaloha izay efa nolaliny ny teny amin'ny anteny metra iray taona lasa izay saingy tsy nisy fampiarana akory. Nalamafiany koa ny sempama androany fa marary ny sehatra ny fanabeazana eto amintsika. Mbola mitony vaovao ratsy mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana avy an'ny Tomasina raha tsy von'olona amin'ny fomba feno abibiana dia fanafiana amin'ny tampiadiana no resaka isan'andro. Nitrangana fanafian'zola amin'ny tampiadiana indray androany atoandro tao bazary depôt. Zola misa 4 marongo basy sy antsy maranitra no indray nandroba toeram-pivarotana ka lasa tamin'izany ny vola be maherin'ny 140 millions ariary. Any ivelany, lavon'ny zareo Israeliana ny mpitaritiafika sady mpanao politika avy amin'ny Hamas. Lalana iray izorana mankany amin'ny filaminana sy fandaminana izao zava-misy izao hoy ny filoha Amerikanina. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafoana aminao indray ny tenako tomboko lasy tomboko vavy amin'ny tialin'ny zoma ity manatra ny arabo mba birarinitso ary manasanao anjony fampalalam-bo avao. Niseho tato ato ny tandrevaka ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany eto amintsika na andrenivohitra izany na amin'ny tontolo ambanivohitra. Takon'izy ireny matetika ny ezaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana sasany manao ny asany araka ny tokony ho izy sy ny tena nanirahana azy. Matonda tsoratra gay atao Andriatsilavo. Isan'ny nisongadina na renisana fitarainana maro ary nisy tranga maro ihany koa ny mikasika ny fomba fiasa sy ny fitondratena n'ireo mpitandro filaminana tato ato saingy vitsy no tena samy laza sy maneho hevitra mikasika izany. Antony efa fantatry ny rehetra izay mety ho toy izany indrindra amin'izao fitondrana toa efa mandeha azy izao. Na izany tsara ny manamarika fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana izy ireny fa tsy natao lasa hery famoretana sy biby fampitahorana fotsiny ihany. Tsara ihany koa ny manamarika fa tokony ho amafisina indrindra ho an'ireo begalona mipaiko azy ireo ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsipika anatiny mifehy ireny mpitandro filaminana ireny. Tokony hisy paikady mazava amerenan-doha ireo izay nania ka mivaona amin'ny asa sy ny iraka nampanaovina azy ary indrindra anomeza ny vahoaka karama azy ireo. Azo atao ny miroso amin'izany ialana amin'ny fanomezana endrika ratsy ny mpitandro filaminana sy ampiena ny elanelana misy eo amin'izy ireo sy ny vahoaka arovany. Miainga any amin'ny fandraisana azy ireo na ny recrutement izany. Misy ny adana ambava, ny adana antsoratra fa indrindra ny fijerena ny lafiny ara-tsaina ka tokony ho jerena akaiky. Raha ny hita misy amin'izy ireny vao nivoaka ny sekoly dia indreo fa mivaona sahady. Vao tsela koa ohatra tovovavy iray no nivonoin'ny mpitandro filaminana sakaizany tao Toliary. Mpandraraha misy 10 eny tsy afa sy teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana no voatery ny esorina tamin'ny asany noho izy ireo voasaringotra tamina resaka kolikoly. Ahoana tokoa moa ny hoe gadra eny tsy afa mamita sazy 12 taona no tratra manao asa fakana-keriny kanefa vao 5 taona monja no sazy vitany. Ireny mpitandro filaminana manoharina ireny matetika no miteraka ny elanelana misy eo amin'izy ireo sy ny vahoaka ka mitarika any amin'ny tsy fahatokisa ny vahoaka azy ireo intsony. Any ka raha vao miteny hoe mpitandro filaminana dia sary sy endrika hafa vetrany nomby ao an-tsain'ny be sy ny maro. Ny sasany aza raha vao miteny hoe mpitandro filaminana dia lacrymogène
na bomba mandatsar-dranomaso no ao an-tsainy. Ny eny an-dalana ihany koa, raha vao miteny hoe mpitandro filaminana, dia efa fantatry ny mpamily rehetra ny ao ambadika izay, na andreny vohitra io na any amin'ireo lalam-pirenena samihafa. Azo atao ny manova sy manatsara izany fomba fijery izany, ny mamerina ny tena lanjan'ny mpitandro filaminana, ka tena ho piaro ny vahoaka sy ny fananany araka ny asa nirahana azy ireo. Miainga ao anatiny, miainga amin'ny fitondran-tena sy ny fomba fiasa, hita maso ny vahoaka. Raha tsy izany mantsy, verimaina ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana sasany, sa mijoro ka manao ny asany araka ny tokony ho izy. Misy amin'izy ireny tokoa no manana fomba fijery miabo, ka mahay mijery sy mitsinjo ny vahoaka entina sy ireo vahoaka nandrahana azy. Mitondra ireo vahoaka araka ny voalazan'ny lalàna, ka izay miopefy atolotra ny fitsarana araka ny voalazan'ny lalàna hatrany. Nisy fotoana aza teto an-drenivohitra, nomena mari-pakasitrahana manokana ilay pôlisy, nandamina fifamoivoizana, ka hita sy tsapany olona rehetra fa nanao ny asany araka ny tokony ho izy. Efa maro ihany koa ireo nanolotra ny ainy, iarovana ny vahoaka, indrindra ireo mifanehatra amin'ny dahalo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy tokony ho verimaina ireny ezaka ataon'izy ireo ireny. Omafy ny fiatraikany ity fahatapahany herinaratra lavareny ity eto amin'ny lafiny toe-karena, afaka volana vitsy ho ny fanimokevitry ny pahy toe-karena maro. Ireo orinasa efa mampiena ny famokarana sy mandroaka piasa, ary ireo ambiny tsy mahavita ny vidy solika mandritra ny fotoana maharitra. Tranga izay ahina hiteraka korontana tsy ampozina araka ny tatitra efa navoaka ny FMI. Ankoatra ny fiantraikany efa iainana ankehitriny toy ny fahaverezan'ny mpanjifa, ny fiainan'ny vola miditra amin'ny isam-batan'olona, ny fahasamban'ny fitaovana, ho mafy ny vokatry ity fahatapahan'ny herinaratra lavareny ity atao anatin'ireo volana ho avy hoy ny pahy toe-karena. Raha kajikajitsika raha tapaka ataontsika hoe adiny 3 ny jiro ao anatina ray andro na adiny 4 raha kajitsika zany zay ao anatina herinandro ray efa 20 ora, raha ataontsika zany zay ao anatin'ny ray volana zay efa raha 20 ampitomboina 4 efa manodidina amin'ny 20 ora. Raha ny famokarana zany amin'izay fotoan'izay miena an'izay 20 ora zay dia hitantsika fa reo arena zay tokony noharitsika dia be maro be zany no tsy voary. Eo mpanjara madinika fa na mpanjara vaventy maro be zao ny orinasa amin'izao fotoan'izao efa mandefa an'le mpiasa ao aminy amin'ny resaka congé technique partiel. Fa raha miresaka hoe miarika-karena amin'ny ankapobeny dia ho hitantsika fiantraikany io afaka 3 volana 4 bolana 5 volana ary tena ampitsitotonga napidina ny arika-karena Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ora maro ary tsy araka ny fampahafantarana ataon'ny orinasa Girama ny fahatapahany herinaratra fa saika amin'ny fotoana rehetra. Eo ny fahatapahana fa isan'ny tranga mateti-piseho ihany koa ny fahasamban'ny fitaovana. Teto Antananarivo, onjam-peo iray no voatery ny ato noho ny famaizan'ny fitaovana vokatry ity herinaratra miaka-midina ity. Efa nisy tamin'ireo mpandraharaha no nampiato ny famokaran'izay ataony. Hitombo io sy io raha izao trangan-javatra izao hoy ny faneho-kevitra. Fampiasana ny vondrona mpiary herinaratra na ny groupe électrogène dia fantatsika tsara fa mandany ary mampitombo ny antsoina hoe coût de production. Ny zava-misy eto Madagasikara ny tany vidim-piainana zany efa tsy mampitombo raha mbola ambony koa zany le amikaran'ny orinasa izay fanamboarana ny entana anankiray zay dia vao maika zany zay hiteraka ihany koa fiakarany vidiny entana eny an-tsena. Ny fampiasana n'ireny groupe électrogène reny zany dia vahaolana vonjy maika ao anatina fotoana fohy ihany no ahafahan'ny orinasa manao an'ireny fa raha zao zava-misy hoe mbola tsy ahitam-baolana zao dia tena ampitsitotongana ny izay vola eo anivona orinasa zay. Dikan'izay zany olan'ny angovy eo eto Madagasikara mila drafitra matimaika nefa ny fanjakana amin'izao fotoan'izao tavozavoza tsy manana vahaolana matipaika ho an'izay tena hoe vahaolana ahafahantsika manana vahaolana zany ao anatina fotoana maharitra. Raha iverenana isan'ny voarakitra tao anatin'ny tombana nataony iraka avy amin'ny Fonds monétaire international ity olany herinaratra ampiny tsy fisitrana rano ity. Tranga izay miteraka tsy fahafaliana ho an'ireo mponina raha nitatitra hatrany ka hiteraka zavatra tsy ampozina eto amin'ny firenena. Ny olan'ny angovo izay efa nisy antaonany maro ary tsy voavahan'ny fanjakana mandrakandroany io.
anio vokatry ny tsy fampin'ny rano no voalaza fa olana fa amin'ny fotoam-pavaratra indray efa nitranga tetiny hoe vokatry ny fahasamban'ny fitaovana toy ny milina andrin-jiro sy ny sisa. Araka izany olana mandavaton'ny ity herinaratra ity ho an'i Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny drafitra matipaika anatin'ny fohy antonony sy lavitrezaka. Olany herinaratra izay hatrany dia isan'ny fampanantenana tsy mbola tanteraka nataony Andry Rajoelina ny famahana ny olany herinaratra eto Madagasikara. Ny tsy fananana paikady mazava anandrenana ny orinasa JIRAMA sy ny fahaiza-mametraka izay tokony atao lara-pahamehana ny fototry ny olana no teo anivony randrana sendikaly. Raha nisy marina ny finiavan'ny mpitondra hijery izany marary ny vahoaka izany, tokony natao vaindondra rany ny famahana ny olany herinaratra fa tsy nitetika asa izay tsy teraka voka-tsoa toy ny teleferika. Tsy manana paikady mazava anarenana ny orinasa JIRAMA ny mpitondra fanjakana antony mahatonga ny olan'ny herinaratra tsy mbola voavahatra amin'ny andro any. Raha nanampiniavana anafoana ny delestage ny mpitondra fanjakana tsy nampampitrosan'ny malagasy amin'ny tetikasa teleferika izay tsy laharam-pamehana sy tsy hamahany marary ny vahoaka ankehitriny hoy ny teo anivon'ny randrana sendikaly. Nisy an'le manampahaizana nanazava hoe raha ohatra ka volana teleferika io dia tokony 220 000 famille zany hoe tokantrano roa alina sy roa hetsy ny tokony nahazo mpanoso lera misy jiro mazava ao an-tranony raha ohatra ka nanaovana an'izay io. Nefa tsika amin'izao fotoana izao le vahaolana mihitsy tsy niomana zany fanjakana ho amin'ny hoe famahana ny olany JIRAMA io fijery azy amin'izao satria averika foana hoe efa enina taona ny président teo hoe ny prime ministre teo hoe dia ao anatin'ny enina taona zany ve mandahana filoham-pirenena anankiray 5 taona dia ny atao hoe lavitresaka dia 5 taona zany. Zay ny atao hoe lavitresaka raha manao ezaka. Fa ty antoka iray lavaka no mahazo ireo orinasa madinika miankin-doha amin'ny herinaratra vokatry izay fatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina izay. Manampitrotraka izany ny heure supplémentaire izay ampivesarana ireo mpiasa noho ny fanenjehana ny asa amin'ny andavanandro. Mizara roa zany ny zava-miseho amin'izao, misy le mpiasa ilay mandray karama le salarié zany reny zany minainaina ny orinasa ao anatin'ireny toeram-piasan'ireny hoe matiantoka miakatra ny dépense satria le hoe manao groupe dia mampiasa gasoil dia miakatra be ny dépense ao anatin'ireny zany dia fantatsika tsara fa raha vao miakatra ny dépense eo anatin'ny toeram-piasana dia aty amin'le mpiasa foana no anenan'ny mpampiasa zany ny tombotsoany. Zay zany ny tena olana amin'izao. Dia ny anankiray olana dia eo amin'ilay miasa tena indray. Miasa tena zany dia tena reny moa zany dia fantatsika tsara hoe misy ary nambany heritreritra mpanao sodiro hoe amin'ny alina izy nandeha hiasa tapaka koa nefa nanaty. Zany hoe tena fahavoazana ray lavaka mihitsy zany mahazo ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Ankehitriny mitohy ary vao maika miamahazo vahana hatrany ny fatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambety tenin'ny JIRAMA ny filazana fa ny olana ara-teknika amin'ireo tambazotra mpamatsy herinaratra no isan'ny mahatapaka ny jiro fa eo ihany koa ny tsy fahampihan'ny rano izay mpamokatra herinaratra any andekaleka. Miandry fidinana an-dalambe sy fitokonana trano ve ny mpitondra fanjakana izay vao ametraka vahaolana maharitra eo amin'izao olan'ny herinaratra eto Madagasikara izao. Fa tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany no mijaly jiro sorana amin'izao fotoana isany misedra olana amin'ny fahatapahan-drano matetika ihany koa ny any amin'ny faritra Toliara. Mijaly ny ponina isaky ny alina vao mandeha ny rano any an-toerana araka ny fanadihadiana nataon'ny Esperanto Marsonette Kolo Toliara. Tapaka matetika ny rano amin'ny faritra sasany eto Toliara izay anisan'ny tanàna mafana raha eto Madagasikara. Raha ho an'ny fokotany ankehitraka manokana dia sahirana na ny mpiandry paompy na ny ponina fa isaky ny misasakalina na maraina be vao mandeha ny rano sady efa misy lerany ny fandehanany ka miezaka manatratra daholo ny olona hialana amin'ny filaharam-be izay miteraka fanelingelenany ny fandaharam-potoan'ny tsirairay. Rano ndraindraiky mandeha matetiky tampaka. Raha mandeha hitantsika hoe 4 heures zara raha feno bidon roapolo fa tampaka koa ila fa masoandro ny boaka i 12 heures koa i vao mandeha 6 heures koa i tampaka le miakatra zay mipetraka eto le haly koa manomboka amin'ny 10 heures zay vao mandeha koa miala eto zay misy minuit misy zay 10 heures miala eto 10 heures haly tena tapaka mahatsy aminay eto tena mitapaka maray le jusqu'à hariva
aminay etoa aloha tena sahira tsy le hary zay vao matsaka rano koa reto. Manoloana izany dia ny olona manana bidon jaune maro sy mahafo maraina ihany no mahazo rano fa ny ankoatr'izay dia sahirana raha ny fanazavana. Etsy ankilany ny resaka fanasan-damba efa samy manana ny fikafika ny mponina tsirairay azahoany rano raha ny fanazavana hatrany. Ny mana bidon aloha mahazo rano fa ny tsy mana bidon tsy mahazo rano ary zay mahafo maray avao mahazo rano laha vao tsy mifatora zeredimi tsy misy rano azo zao la perte avao etavela sasasiko mana fa tsy volagny zany zao magnajabe anako sy miroro haly igny manenty lera koa amin'ny sasa tsy maintsy atao tsatsy rano satria 5 heures fa maty tsy mandeha le rano. Manahaka izao mantsaka indroasakerinandro satria zany bidon roapolo mividy bidon mihitsy mba hamaroky ranoko atao fa la bidon telo efatsy mampijary. Fotoanan'izao mafana zao tsy maintsy manjomanjo koa mino rano maro. Lia zany lafa tahazo rano marain'izay bibiky reny mantsaka lafa ia heritreritra misy asa ataonao amin'ny tokantranonao fa la ia fa mifola amin'ny raiky amin'ny folo zao la io ty ataony tsy tapitapo manao manasa zany zahay mitao rano haly iny de manasa marain'izay fa la hoe tegna zany vao manasa mangalaky rano eo tsy mahazo rano la maika la mitombo didisiky malotonao an-tsano ao. Araka izany dia anisany sahirana ny mponina ao amin'ny fokontany anketra Kitoliara amin'ny fahatapahan-drano matetika eto an-toerana. Sahirana ihany koa izy ireo fa amin'izao vidim-piainana miakatra izao dia raha tapaka ny rano eo amin'ny fokontany misy azy dia mitady rano any amin'ny fokontany hafa izy ary voatery manakarama olona hitondra izany rano izany raha ny nambarany ka miantso ny tompona andraikitra izy ireo amahy izao olana izao sady hidina ifotony fa tsy hainy ny fitaraina ny fotsiny ihany. Ovahiny ny fandarana kitsopo eto amin'ny fahitalavitra kola ny walina warin zao fampalalamba avao zao ny ery anankiroa samihafa dia ny mpanohana ny fitondrana rakoto vololona lafatra sy ny avy amin'ny fanoherana lambo moay toavina fandarana izay resana indrindra makasika ny sosialim-bahoaka sy ny olana ijery izay afa mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ary ny makasika ny fifidianana kominaly izay ho tanterana ny volana desambra ho avy izao fa tsy ho tanteraka ny PGE na ny politika ankapobeny fanjakana raha tsy misy ny vola ampiasaina sy ny vokatra mipaka eny amin'ny vahoaka malagasy. Hoy ny teo anivony ny fikambanany mpikamba ny kongresy ny tetezamita tamin'ity androany ity sarotra ny andrandra fahampandrosoana raha tsy misy ny politika mazava sy ny fahaiza mitantana ny vola mpanjakana eo ampelantanana. Christian Jimby. Sarotra ny fanatanterahana ny PGE na ny politika ankapobeny fanjakana raha tsy misy ny vola entina manatanteraka azy. Hoy ny teo anivon'ny FMKT ancien parlementaire na ny fikambanan'ny mpikamban'ny kongresy ny tetezamita tamin'ity androany ity tsy azo inona hoy izy ireo ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha mbola ny politika ny rendrarendra sy ny fisehoana ivelany no entina mampandroso. Apetraka amin'ny PGE fa aiza fanatanterahana azy, aiza vola, aiza mangarahara fiboahany zany vola rehetra zany. Ianao ny manao teleférike 4 milliards io inona ny tombotsoa azony vahoaka amin'io nefa babenao trosa le vahoaka sy ny taranany. Ianao manao ny lalana nefa maninona tsy etsehanao ny bois de rose amidinao rehefa tsisy vola fanjakana etsehana io zavatra io atao anavotana ny vahoaka amin'ity fantrana. Iza moa tsy mitaraina zao io ny mampalahelo amin'izy io ny raha ohatra sanatria miditra anaty lavaka daholo ny malagasy zareo ny mangatsitsika any amin'ny misy azy amin'ny farantsay sy ny aniny. Fotoana tokony hitadiavam-baolana hamahana ny marariny vahoaka zao ka tokony hifidy sy aijery izay tena anavitra ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny vahoaka malagasy. Ka zay zavatra zay tokony ho tonga saina ny vahoaka tsirairay. Za tsy mitelo hoe arodany ny fitondrana tokony tondra tsaina indrindra amin'izao fifidianana zao hoe iza marina tokony olona ndraikindraikitra ametraka an'ity Tananarivo ity irehatra jiro Tananarivo manana rano madio Tananarivo mateo ty zay ny tokony ana mampalahelo izy ty zany zay ny zava-misy moa fa de manainga ny vahoaka zany mba samy tonga saina amin'ity mba hanarenana le firenena. Tsy aivina miompana amin'ny andro telo lehibe ny politika ankapobeny fanjakana ny loharano-karena mifototra amin'ny olona na ny capital humain ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toe-karena ary farany ny fahaiza mitantana. Raha ireo no jerena
manao ahoana ny fahantrana lalina izay iainan'ny satokantrano ankehitriny. Firy isan-jaton'ny tanora no tsy anasa, firy ihany koa ireo indostria natsangana. Tafapetraka ave ny fanjakana tsara tantana. Mifandraika amin'izay dia teboka maro no nivoatra nandritry ny tatitra nataon'ny solitenany FMI izay nandalo teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ity. Araky tatitra nivoakio mila manatratra ny 4.4 isan-jato ny fitombon'ny arikariana fahoben'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Raha toka tokony ho tafiakatra 4.1 isan-jato izany amin'ny taona 2024. Mila ampiroboroboana ihany koa ny fampitombona ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ahafahana mampiasa vola manoloana ireo olana ara-tsosialy, isiny ny fitoniana ara-toekarena, ary farany ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny paikady, manoloana ny ady amin'ny fiovaovany ny toetrandro mba isariana ireo famatsim-bola, isiny ny fampandrosoana maharitra. Magasika ny fanabeazana dia tsy mbola voarahatra amin'ny androany ilay 703 alina ariary nampanantenany ny fanjakana fa omena ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy. Io vola io izay efa nolaliny teny amin'ny anteny mihetsy iray taona lasa izay saingy tsy nisy ny fampiarana akory. Nanamafiany koa ny Saint-Pama androany fa marary ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika. Kayeton Agiaslavo. Tahaka ireo sehatra hafa rehetra tsy afa-mialina amin'ny fampanantenana pokaty nataon'ny mpitondra fanjakana ihany koa ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy. Hoy ny teo anivon'ny Saint-Pama nosy raha nanao fanambarana miaraka ny tolakandro teo. Efa iray taona mahery teo aoriana tsy mbola nisy na mpampianatra iray aza nandray ilay vola 703 alina ariary isam-bolana nampanantenainy ny mpitondra fanjakana. Eto zany zahay dia mangataka ny ministre ny éducation ny ministre ny finance fa io vola io dia efa ao anatin'ny kitapom-bolan'ny ministèren'ny éducation nationale ka mangataka izahay efa herintaona mahery ny andrasana anazy io ka dia mangataka izahay ny ampiarana anio io indemnité izay azon'ny mpampianatra io tao anatin'ny efa fotoana lavabe ny andrasana azy. Tao anatin'ny 9 taona nefa izay nanomboka nitondrany andry rajoelina ny firenena tsy nisy fisondrotan-karama ho an'ireo mpampianatra sy mpanabe indrindra amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao. Dia tsy nisy karama niakatra intsony fampiakarana karama. Nisy ny recrutement fa tamin'izay tsisy ny fampiakarana karama. Ny amin'izao fotoana izao nefa dia fantatsika mazava tsara fa miakatra dia miakatra ny vidim-piainana fa ny karama tsy miakatra mihitsy. Vokatr'izay marary ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ho izy ireo. Mifampiankina ny mpampianatra sy ny kalitaon'ny fampianarana. Ka raha tsy zarizary ny fandraisana sy ny fikarakarana ireo mpampianatra sy mpanabe, tsy zarizary tahaka izany ihany koa ny fampianarana eto amintsika. Asan'ny syndicat dia manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana ary manatsara ny faripanan'ny mpanabe. Rehefa tsara ny faripanan'ny mpanabe dia mandeha ho azy ny fanatsarana ny fanabeazana. Io zany zavatra anankiroa mifampiankina. Taoriny ny fivorembeny tanterahan'ireo mpitarika sindikaly manerana ny nosy eo anivon'ny Saint-Pama nosy. Nanolotra volavolan-dalàna izy ireo ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Io volavolan-dalàna io izay misy teboka 12 tena mamparary ny sehatra ka efa natolotra ny komisionna ny fampianarana teny anivon'ny anteny meram-pirenena omaly. Antenaina ho izy ireo fa mety hamamy ampahany betsaka ireo olana sedraina eo anivon'ny fampianarana eto Madagasikara ny fampiarana sy ny fametrahana izany olalàna eo amin'izay sehatra izay. Zava-dehibe manoloana ny toedrara iainan'ny tanora ankehitriny ny fiverenan'ny rafitra SN na ny service national fanompoam-pirenena nisy tamin'izany fotoana raha ny fanehoan-kevitra ireo tanora tokony arahana ny fepetra ho tombontsoany ireo tanora maro izay fanatanterahana ity rafitra ity ho ireo ray aman-dreny izay tsy maintsy nanao izany tamin'izany fotoana raha ny fanazavana trany fitinokolona. Tombony ho an'ny tanora ankehitriny izay misedra olana toy ny fahasarotan'ny famitana ny fianarana sy ny fahasairana mitady vola ny fiverenana indray amin'ireo karazana service national na ny fanompoam-pirenena raha ny fanehoan-kevitra ireo tanora. Sarotra ny fitadiavana asa ankehitriny indrindra ho an'ireo manana diplôma baka izay tsy maintsy hijanona amin'ny fianarana.
Zava-dehibe araka izany raha toka mivena indray ny fanompoam-pirenena hoy ireo nanio hevitra. Mety zao le izy avegana satria betsaka ny ankizy maniry hiditra amin'ny université zao kanefa mety hoe tsy manana eo amin'ny rasakarabolana ny fotoana koa dia tsara izy averina zany mba ahafahana hoe mampamborana an'ilay fidirana amin'ny université am-panjakana zany. Mety hoe misy tombony izy ahafahana mivelatra bebe kokoa amin'ny lafin'ny fampianarana, fambolena na koa ankoatr'izay ihany koa. Mety anaraka nefa mety tsy anaraka ihany koa. Tokony apetraka zany dia ny rafitra fany ambany mihitsy zany tokony hatsaraina aloha zany raha ametraka anazy. Rafitra fany ambany mihitsy no tokony hatsaraina amin'izay mba moramora amin'ny ankizy ny anjaina sy anaraka an'ilay izy. Dia mahatonga ahy miteny hoe tsara koa i raha averina raha hoentina amin'ny fanazavana amin'ny psikôlôjia aloha dia izy io karazany fandraisan-lahatry ny tanora ankolaky fitiavan-taninjaza zany hoe fandraisan-jara eo amin'ny taninjazana manko izy io. Dia magnaraka an'izay eo ihany koa le fitezana tanora indrindra moa izy ity mifantoka any ambanivohitsy dia tsara kokoa izy io raha averina satria hitanao fantatsinao fa tena maro zavatra tsy ampy any ambanivohitsy indrindra ireo teknôlôjia vaovao sy ireo fomba vaovao anatanterahana ny asa rehetra ka raha manahaka aloha dia tsara ary tena tsara izy mifantoka kokoa any ambanivohitsy satria ndraindray ny ambanivohitsy sy neglizentsika eto manko. Tokony arahina fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny famerenana izany rafitra izany raha nambaran'ireo ray aman-dreny tsy maintsy nanao izany tamin'izany fotoana. Tombony ho an'ireo tanora saingy tokony hisy tetikasa mifanaraka aminy ataon'ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Tombony tamin'ny nampiasaina amin'ilay vahoaka tena tombony satria mahazo tombony mihitsy le fanjakanako. Ny fanjakana zany mahazo tombony satria service national ny ataony. Dia zay mampahazo tombony anazy. Le zaza moa manana ny fahezany dia le fanjakana koa manatombony. Karaha ohatra hoe amin'igny zay koa izy dia misy tombony alohana ny tanora. Raha nitohy izy raha misy tsy mampisy tombony amin'ny tanora amin'ilay izy le tanora zany haharegny maminy dia milasa mijanona dia tsy mahazo tohiny izy amin'ny service national. Zay le tsy mahanana azy. Fa raha tonga ny hoe mba nitohy izy dia tsara. Fa izy tsy mitohy io maharasy anazy raha tapitra ny 2 taona zany dia mijanona izy. Dia lasa manao dahalo ry zalahy tahaka aminay simo agny dia tsy mety zany. Fa raha ohatra hoe mba magnano dia mahazo engagement dia normal zany. Fa le service national tsara fa mahazo tombony sady mahazo tombony le tanora no mahazo tombony fanjakana. Zay. Tsy ahivana. Tany amin'ny taona 7.7 no nanomboka nisian'ny fanompoam-pirenena na ny SN ho an'ireo tanora rehetra afaka fanadinana baccalauréat. Fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika izay misy andrahaka amin'ireo sehatra maro samihafa. Nofanina ho miaramila ireo tanora mandritra ny 3 volana ary nirahina hanompo ny tanindrazana izay ny ankamaroany na mpianatra tany ambanivohitra. Ny taona 7.7 no nofoanana teto amin'ny firenena ny rafitra SN. Isan'ny tovetivety ao anatin'ireto dokam-barotra fohy ireto isika. Miaraka muzika stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroto fa promo be mividiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao. Téléchargeo ainganany appli dia tsindrio ny *11 étoile 6 dièse. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37.
ataviana somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao tomboka lasy tomboka vavy mialohan'ny anoizatsika ny tapany faharoa ny vaovao zay dia ampifantarina fa amin'ny sivora sy fefany rehefa avy eo ny fandarana ankitsipo izay iresahana ny olany fahatapahan-jiro ny fifidianana communaly entin'ireo eroa avy amin'ny fitondrana sy ny fanoherana ny adevitra ao anatin'izay fandarana ankitsipo izay rehefa avy eo eto amin'ny fahitalavitra Kolo anoizatsika ny fampahalam-baovao ary dia mitana toerana lehibe amin'ny fotom-pivelomana ireo malagasy indrindra ny morontsiraka ny fanjonoana ireo azandrano any anaty ranomasina ny ranomasina ihany koa izay fifamezivezen'ny sambo hitaterana ireo kojakoja rehetra ilainy amin'ny fiainana andavanandro noho izany ny tanterana tany Taolagnaro ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina sy ny tatsambo. Fotom-pivelomany olona maro any amin'ny morontsiraka ny fanjonoana trondro sy ireo karazana zava-manan'aina any an-dranomasina raha ny eto Madagasikara. Mihoatra ny 700 ny tany hanofo rakotry ny ranomasina ary amin'ny alalany ihany koa hanofo hitaoman'ireo sambo ny 700 ny kojakoja ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny vahoaka malagasy. Isan'ny ankalazaina isan-taona ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina sy ny tatsambo ka isan'ny nanamarika izany teto Madagasikara izay natao tany Taolagnaro nandritra ny 3 andro ny 17 ny 18 ary ny 19 ny volana Octobre. Fankalazana izay natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana tao amin'ny katedrala Masinda Vincent de Paul nisy ihany koa ny famelabelarana momba ny seranatsambo sy ny anjara biriky hoentiny sy ny fitanterana an-dranomasina eo amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimo sy ny eto Madagasikara. Zay dia miara miombona antoka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isika indrindra ny mpikambana ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fitaterana an-dranomasina na ny OMI zany Organisation Maritime Internationale amin'ny fankalazana zany amin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena zany. Ny amin'ity taona ity moa zany dia le hoe fanamafisana zany ny aroloza zay ny tena atao zany amin'izao fotoana zao tamin'ity andro maneran-tany ho an'ny ranomasina sy ny tatsambo ity nanome voninahitra azy ireo ary nampatsiahy sy ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny ranomasina ho an'ny taranaka ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Ireo olombitsy hatrany no mahazo tombontsoa manokana amin'ny fitrandrana ireo harem-pirenena eto Madagasikara fa tsy misy akony eny amin'ny vahoaka malagasy. Antony voalohany mahatonga izany ny kolikoly amin'ny harena voajanahary hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy. Ilaina manoloana io ny fanamafisana ny paikady fa io ihany koa ny tokony ampitomboana ny tetibolam-panjakana ho an'ireo ministera ahafahana miaro izany harem-pirenena izany. Christian Jimby. Hanampibetsaka amin'ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana ny fahaizana mitrandraka ara-dalàna ireo harena voajanahary ananantsika hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy androany. Betsaka nefa ny kolikoly ary ireo olombitsy hatrany no mahazo tombotsoany manokana amin'ny fitrandrana ireny harem-pirenena eto amintsika ireny. Ny ady amin'ny kolikoly amin'ny harena voajanahary izay ilaina ezaka amin'ny lafiny maro ary tokony hatomboka amin'ny alalan'ny fampitomboana ny tetibola-panjakana ho an'ireo ministera misahana izany. Tokony maneho zany tsika fa raha tena voafehy tsara ny kolikoly amin'ny harena voajanahary hitondra harena, hitondra zava-dehibe zany amin'ny kitapobolam-panjakana sy ny fampandrosoana. Tena marina zany fa ny zavatra mampalahelo moa zany hitanay ato amin'ny Alliance Voargasy dia hoe ohatra ny ambany lanja zany ny tetibola omena ireo ministera misahana ny harena voajanahary tahaka ny tontolo iainana, ny jono sy ny harena kibon'ny tany. Dia izay anisan'ny atsisika ataon'ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao hoe tokony mba hampiakarina ihany io satria ionge ny loharanona fampandrosoana eto amin'ny firenena ity. Marina fa misy laharam-pahamehana be amin'ny fanaovana ny tetibolam-panjakana fa ilainy izay. Misy eo amin'ny androny maro ny kolikoly mikasika ny harena voajanahary saingy tsy fampitana ny raharaha eny anivon'ireo tompon'andraikitra mahefa no sakana hatramin'izao hoy ny teo anivon'ny Bianco na ny Bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly. Ny endrika kolikoly amin'ny sehatra ny harena voajanahary io be da be. Izy fotsiny le hoe misy be da be ao anatin'io dia ndraindray tsy voaresaka tsy tafita aty amin'ny tompon'andraikitra le izy. Fa lasa asa samy nahazo tombony angamba ny tany hoany tsy fantatro. Amin'ny resaka atsika ohatra resaka jono dia jereo fa be da be ny zavatra voarara
hojonona ny an-dranomasina na ihany koa am'ireny toerana faritra voarara reny a nisy olona sasany a nahazo fanomezan-dalana na natateraka izany na nandefa izany any ivelany na naka izany amin'ny toerana tokony nakana azy a ny fasilité any rehetrarehetra reny misy tratra ao anatin'ireo. Totosaina teny alarobia ny fifanovatsiny fa navozana fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny Bianco sy ny Alliance Vargas tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta sy tediavam-baolana eo amin'izay ady amin'ny kolikoly mifandraiky amin'ny arena voajanahary izay. Ny Toamasina dia mbola mitony vaovao ratsy mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ratsy von'olona amin'ny fomba feno bibiny dia fanafihana amin'ny tampiadinana no rehy saika isan'andro any an-toerana ny trangana fanafihan-jinoa mitampiadina indray androany tao bazary depôt jiola misa efatra ny rongobasy antsimaranitra no indray nandroba toeram-pivarotana ka lasa tamin'izany ny vola be mahery ny 140 millions ariary fanadiadiny etrinora zafimanana. Tokony ho tamin'ny ray ora sasany tolakandro fotoana tena nabetsaka ny mpanjifa no niditra ankeriny tao amin'ity toeram-pivarotana ity ny telo lahy tamin'ireo olon-dratsy morongobasy antsimaranitra. Ny ray kosa ny odiody tsy lavitra teo ivelany teo avy dia nanambana basy no sady nandraona ilay mpivarotra ireo jiolahy. Zaho zany tena somary bebe client zay dia zaho eto amin'ny kesy izy efa tonga eto dia aza misy miesika nareo izy zay mizay tonga dia tifirina avery fa olona hoe client na fo zany izy tafasofoka eto dia avoay daholo zay ny vola avoay daholo ny keny ana rehetrarehetra dia sotominy daholo le bonibony zavatra mitato ambany tato zany dia nisy ny vola sisy ny saritava le zareo sisy ny saritava raika lata tia dia vanta ty manao capuchon zay manao capuchon menamena zay izy zareo sisy misaritava fa dia taonina zany tonga dia zany natosiny hoe avoay zay ny vola dia zany moa zany hitako hoe basy ny tegna tagna zany dia nandoalika dia io ny vola io dia aiza ozy sisona sy ihany ozy izy fa avoay ny ambadika agny savany daholo ny anatagna zany telefona nanakoroa ny lasany zay zany ny vola dia telefona zany nyrovina nalainy zaraty tato atsena izy tagnapoka basy fa efa tafavoaka tery zany vao nagnapoka basy dia voaka tery ivelany avy nisy niasona vonzay ny olona dia tonga dia igny izy nagnapoka basy ndray manaonao feona olo avy asimo regny izy oy le daholo zany ny feony zaraty somary fohifohy le roa lahy niditra teto somary fohifohy madinidinika na zay izy dia le tary zany dia anao sara fa manao capuchon mena zay izy le tao sy velany tasy le voray mariko aloha telo fa ny olona teo zany tany hoe efatra hono zareo lasa agny ihany ireo vola lasany agny somary bebe ihany vola lasany vola saika anaovako versementn'olona zay teo dia tena moa zany franc ariary. Tao anatina minitra vitsy no nitrangana ireo rehetra ireo tazany manodidina avokoa ny fihetsika rehetra nataon'ireo olon-dratsy izay tsy nisy ny sarotava. Dia zaho mamatra entana veto dia zareo raika lamina capuchon menamena miaraka amina kaskety veriverta tsy dia amina loatra ohatrohatran'izao ny lokony dia zareo manambana basy dia zaho zany to dia nagnanso ny sefo tato dia tonga takoa zaho dia nandraso izy fa zaho mana basy dia raha sefo napiditra bala tagnaty basy dia nisy raika lahy koa avy tafara nagnaraka ana hoe malakilaky fa mbola akory zareo dia raha sefo igny vao ivoaka ny vavady dia nipoko basy avy aty dia zampôly amizay nagnaraka tafara ny anso vonzeo le tompon'le vola hoe vonzeo fa lasa vola dia za amizay tonga eto efa nifanenjain'olona tary dia zareo zany miaraka amina basy roy dia kiso raika dia ny moto noentiny zareo moto sinisy maintimainty dia nenjainay jusqu'à tary amin'ny Stella Marisy Manangareza faritra very regny sy foany zareo dia teo zay zany dia efa very lalana satria be sampasampanana igny dia tsy hitanetsona niko ateo anaty gony maintsomaintso dia misy amina carton le versement hatramin'ny maraina le olona mividy entana. Verevitra ny akabeazana ireo mpandraharaha amin'izao fotoana izao manoloana ireo trangana fanafihana amin'ny tampiadiana ny sesesy tato ato izay. Efa nisy ihany koa ny fanadiovana ny tanàna ny Tomasina nataon'ireo mpitandro ny filaminana isan'izany ny fatratrarana ireo mpitandro filaminana misa 3 sy sivily 2 ny alatsinainy faraka 12 volana Octobre lasa teo izay voaroroy tamina firaisana tsy kombakomba miaraka amina mpanao fanafihana amin'ny tampiadiana. Teo ihany koa ny fampidirana am-ponja ireo mpitandro filaminana misa 2 sy sivily 2 hafa voaroroy tamina alatra tao amina orinasa lehibe mpitrandraka arena kibony tany eto Tomasina ny alarobia fa 12 volana Octobre lasa teo.
vaovao any amin'ny fatra izay hatrany anisy toliara kosa indray dia tsy mbola vavahany olana eo anivo ny ivitoerana famongorana valala eto Madagasikara hatramin'izao. Nanamafy tamin'ny alalan'ny fitakiana indray izy ireo androany ary nanambara fa miato avokoa ny asa famonombalala manomboka izao. Bonhomme Mélisée, Kultuliara. Nanao fanambarana ny avy eo arivony ivontoerana famongorana valala eto Madagasikara androany famonjanona avokoa ny asa rehetra amin'ny famongorana valala manomboka androany. Anton'izao fanapakevitra izao ny tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana ny fangatahana izy ireo efa roa volana katroka izao. Dia manomboka androany raha vao mampahafantarina izao vaovao zao dia mikantona ny asa famonoam-balala rehetra manomboka any amin'ny fitiliana ka hatramin'ny fandarofana. Ka noho izany dia tsy tompona andraikitra amin'ny mety ho firongatry ny valala ny mpiasan'ny FVM matompo. Efa 3 volana amin'izao zahay no tsy nandray karama. Dia mbola takina koa ny handraisanay ny karama amin'izay 3 volana izay. Ny fanesorana ny talemisahana ny fitantanam-bola eo anivon'ity ivitoerana ity ihany no vahaolana ho hiatrany ireo mpiasa. Ny hetsika moa dia ny fanesorana tsy ho dafin'ny FVM an'Andriamatoa Egogo Zafinantenaina Gabriel noho ireto antony manaraka ireto: fanimba fananam-panjakana, fanararaotam-pahefana abus de fonction, tsy fahafehezana ny asa, fanaovana fahadisoana amin'ny asa, tsy fahaizana miara-miasa amin'ny mpitantana namany sy ny mpiasa, fanakorontanana sy ny fitantanana, tsy fahaizana miaina sy mampely tsaho ato amin'ny centre. No amafisin'ireo mpiasa eo anivon'ny ivitoerana famongorana valala eto Madagasikara hatrany fa mpiasa valo no voaantso tany amin'ny polisy vokatry ny fitoriana nataony io dafy io ary efa eny amin'ny fitsarana raharaha izay raisin'ireto mpiasa ho fanampianam-bava azy ireo manoloana izao fitokonana izao saingy nilaza ny tsy hemotra amin'ny tolona izy ireo. Atreto tompoka lasitompo vavy ny fampahalamba-voata amin'ny tialina ity izao anafeny ianao nanjaitra amin'ny farany mametraka ny mandra-piona ny tena dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.